Vatsim-panahy et ny pasteur Ratovelo Roger. Iralaza raha voninahitra no atolotra ianao indray ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao ny amin'ny fahavelomana izay nomenao indray. Andriamanitra manamarina ny teninao foana ianao fa rehefa tia dia tena tia hatramin'ny farany. Ary porofononao amin'izany izao atom-pahavelomana izao satria tsy velona irery izay fa velona miaraka aminao ary anehoanao ny fahasoavanao sy ny fitiavanao. Makasitraka ny amin'ny fitahianao anay tamin'ny alina aliko ny fahafatesana nefa nomenao maraina vaovao indray atsapana ihany koa fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ilay Andriamanitra tianay. Ka nolevoninao izany fahamaizinana izany idiran'ny fahazavana ato anatinay. Azay indrindra no antony antsoina ny anaranao ankehitriny. Na inona sarotry tsara ny fahamaizinana ao anatin'ny tsirairay izay manatrika anao amin'izao fotoamba afaka izao levony tsy anankely tsy anapahefana. Anisan'izany izay Satana tady hanapotika handrava ny fifandraisana amin'izao Zoom zao Jesosy. Mametraka an'izany ho pelatananao satria Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra be fitiavana ianao. Ary matoa izay mbola tafahoana eto ankehitriny dia manakambara aminay foana ianao. Dia amasino ny teninao Jesosy, amasino ny mpanomponao Jesosy, na izahay teny na ireo mpanomponao izay andre mba ho tena fitaovana ny tsirairay handray ny antsonao amin'izay tena tianao ho tanterahanay amin'izao azakazaka ataondray izao. Dia mametraka an'izao fotoana izao ambanin'ny fahasoavanao na izany na izany efa dia mbola mamelany heloka hatrany mamindrafo aminay amin'izay rehetra vitanay satria ratsy foana ny fiainanay, ny fisainanay izay ataonay manoloana ny fahamarinanao. Dia anio ara Jesosy dia mitenena fa vonina iainanao ny mpanomponao. Aleloia, amen. Dia mbola faly manona ny fiadanana ho amintsika tsirairay aby ary mbola mamerina hatrany ny fiarabanantsika na hatratra nyity taona vaovao 2024 ity. Mivatsy nomeny tompo antsika androany dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 5:10 ary 7:13. Romanina toko 5:10 7:13. Hoy ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Amen. Mandrisi nyity taona volana janoary ity ry havana dia mbola fotoana izarana firarian-tsoa hanonana tsodranom-pitahiana ihany koa ho an'ny tsirairay. Ary dia io tsodranomasina io nomen'Andriamanitra ho antsika mpiaino ny vatsy androany nefa ihany koa tsodrano omeny ahy sy ianao raha makivaky anyity taona 2024 ity isika. Fa andro fahatelo sady amin'ity taona ity izao andro anio izao fa ndreka mba ho jerevantsika kely ilay andro voalohany tamin'ity taona ity ny zava-mbany seho nandritran'izay andro voalohany izay maro ry havana ny narary loha noho ny zava-bitaka tamin'iny alina iny. Maro no reraka ka tsy nahavita namonjy ny toeram-pivavahana intsony. Misy ihany koa anefa ireo miferonaina noho ny aretina misy eo aminy. Ary misy ny mitomany fa nandalovandraha fahafatesana tao amin'ny fianakaviana. Ary dia nisy tena nisy tokoa ny namonjy ny fiaraha-mivavaka tamin'ny mpifaliana ary niaraka nikorana ny fety. Ka vonina hiatrika hampatokiana ny taona vaovao miaraka amin'ny tompo. Dia mipetraka sady ny fanontaniana hoe iza tamin'ireo ny toerana nisy anao fa tamin'iny andro voalohany iny ihany koa dia maro ny olona no mitebiteby ka manontany tena ny amin'izay hitranga ao anatin'ity taona ity izay tsy fantatra marina tokoa ny ho avy. Ena dia manakoako etseroa raha nitsodrano mivoaka amin'ny vavan'ireo mpandalo sy ny mpisera maro. Ary izay ry havana no tanjony vatsy ho anao isa-maraina sanatria tsy hanambara tombitana ho anao na ihany koa
anambara aminao izay zavatra hitranga amin'ity taona ity na izay iseho androany sanatria izany fa ny tena tanjona dia ny anambarana sy ampahafantarana anao isan'andro ilay afatra mitondra fanantenana izay omen'i Jesosy ho anao ary voarakitra ao anatin'ny Baiboly. Ary indrindra ampatsiahy ianao ny lalana izay tokony izoranao isan'andro ndrao reka tarihan'ny Satana ho any amin'ny lalana diso ianao. Ary ao anatin'ny vatsy io no miteny amintsika Andriamanitra. Marina fa efa nandray fanapa-kevitra tsara tahaka ny olona maro ianao raha nanenina tamin'ny 12 alina tamin'izay fotoan'izay, ary tena tsara izay fa ny Baiboly dia manolotra fiaingana vaovao ho an'izay te hiaino azy sy izay te handray azy. Ary izany ry havana no fanapa-kevitry ny olona matsapa fa tsy mahay manao na inona izy ary tsy mahatafavoaka zavatra na iray aza, eny na dia ny fidiny tsara sy andany ratsy aza nefa tsy miantoraka sy misy fepetra amin'Andriamanitra. Fa matsapa kosa nefa fa ny fametrahana fatokinana amin'Andriamanitra sy ny herin'ilay tsy toa, ilay fahamarinana sy fahazavana izay afaka hanome fahasambarana dieny ankehitriny sy ho mandrakizay no hitaridalana anao mandritra nyity taona ity mba hahafantaranao ny tena antony fahavelomanao. Minao ry havana fa efa tonga teo aminao ny fanontaniana, eny na dia indray mandeha monja aza dia fanontaniana manao hoe nahoana moao no velona. Atao amin'ity tontolo mahatalanjona ity dia misy zavatra tokana matany tian'Andriamanitra napetraka, dia ianao izay noforoniny tahaka ny endriny mba ho afaka mahatakatra izay lazainy, miresaka aminy ary mity azy. Ary dia manana drafitra mandrakizay ho anao izy, ny tianao mihoatra noho ny zavatra ary dia nomeny an'izao taona ny famifanidrapo izao isika. Andeha inge alaina sary an-tsaina ny toerana nisy an'i Bartimeo Jambe. Bartimeo izay niandrandra famindrapo avy amin'ny Jesosy ka niantso azy mandra-pandren'i Jesosy ny feo ka nanatonany azy sy niresany taminy ary nanasitranany azy. Dia tahaka ny Bartimeo ihany koa ianao ry havana, raha tsy manana ny antom-pisiana saingy kosa manana loharana mpamonjena tahaka azy koa dia ny fiantsonana an'i Jesosy. Tsarovy ary fa mandrehanao izy ary te hampanatona anao ka hitenenany hoe matoki, satria tonga amin'izao tontolo izao izy mba hampahery anao sy hanome anao ny antom-pahaveloma. Ny fanontaniana ary dia tsy hoe nahoana ianao no velona ka nahatratra ity taona 13 sy 4 arivo ity, fa ny hoe ho aniza no antony ivelomanao amin'ity taona 13 sy 4 arivo ity. Ary fanontaniana mitako valiny izany ry havana. Ary izay no nahatonga ny Eli mpaminany ilaza hoe raha Jehovah no Andriamanitra manaraha azy, fa raha Bala kosa dia manaraha azy. Ary izay ilay vatsy tonga eo aminao isa-maraina, vatsy izay hitenenan'Andriamanitra aminao, anambarany ilazany ny tondrozotra ho anao mandritry ny tontolo andronao. Eny mandritry ny ity taona ity. Ko raha Jesosy no antom-pilovelomanao tsaro fa afaka mandany ny andronao mandritry nyity taona 13 sy 4 arivo ity miaraka amin'ny Jesosy ianao, satria ilay tena manafantatra ny tena mampangetahitanao izy. Izy ilay tianao fatratra sy feno antranao, ary izy ilay manana tanjona ho anao, ary dia andre lalandava ny feo ianao hoe matoki anaka fa voavelan'ny eloko. Ary dia ho tsapanao tokoa fa ny tena antom-pisianao dia nibebahanao lalandava mba hiarahanao amin'i Jesosy foana, ka mba ho isan'ireo virzimy 5 endry ianao ka hiditra amin'ny mpifaliana ao amin'ny fanasany lanitra miaraka amin'ny mpampakatra, satria efa niaina an'ilay famindrapo tanteraka. Ry olombelona, tianao Andriamanitra, na eo aza ny tsy fankatoavanao azy, na ireo fandavanao azy, ireo falitonao, na eo aza ny fikominao, ny asom-ponao
ny atezeranao mafy sy ny eritreritranao, afaka miafina ihany koa ianao fa hitany, afaka mandositra ianao fa ho tratrany, ary mandrapatapitry ny fofinainao, dia hoeo izy iantso anao ary iandry anao anatiny azy, ka hitenenany hoe lazao amin'ny ziona zanakavavy e, indro avy ny famonjenanao, indro ny valim-pity atolony dia eo aminy, ary ny valinasa omeny dia eo anoloany. Tsy lentika intsony ny masoandronao, ary mivolanao tsy hisoka, fa Jehovah no fahazavananao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fahalelovanao. Amen. Mankasitraka fiainanao zay Jesosy malala ny amin'ny sodranom-pitahina zay nomenao anay, ary indrindra ny tondrozotra tsy maintsy tokony andananay amakivaky ny androm-piainanay, raha tia hisantatra an'izany fifaliana sy fiadana lanitra zany zay ety tany, ka mba ho tazan'izao tontolo zao fa manana anao izay. Mankasitraka feny Jesosy satria fantatray fa iza tokoa moa ianao, fa tsy mba manary anay, fa mikaroka anay isan'andro, ary tsy mitsahatra amin'ny teny anay matoky, voavelan'ny herikao. Votanisanao teo tokoa manko ny faharatsianay, ny fahalotonay, ny avinavim-pananay, ary ny fanaovanay anao tsinitsinina, kanefa mikaroka anay foana ianao. Fitantananay ianao satria efa niteny sy mpanompoka izay efa novidiko dia tsy ho ariko. Ka dia mametraka ny tsirairay eo am-pelantananao ahy, azavelanao anjaka ao anatin'ire Jesosy, izay endrikendriky ny faharatsiana ampisaraka anao aminazy, fa mba fangio ny fanainao masina, mba tena iray tanteraka Jesosy ny tsirairay amin'ilay Andriamanitra feno fahatsarana, ka mba hiainanay tsirairay aby izany fahatsarana zany, mba handananay sy hiainanay amin'ilay fahadiovam-po sy fifalian'ny fanahy masina atao anatinay. Dia tahiny tontolonay Jesosy, zay rehetra ka sainy tsirairay atao re, hamariny tonony aminy Jesosy, le tsodranomasina zay notenenina tao, fa ny fanantenana dia omenao anazy amin'ny fifaliana sy fiadanana miaraka amin'ny finoana, ary indrindra ny herin'ny fanahy masinao no hiasa tanteraka an'izany. Ary dia tonony amin'ny isan'andro fa omba anay ianao, hitahy anay ianao, ary hiaro anay amin'izay lalaka alehanay mandrakizay. Atolotrainao ny tera sy ny anjara voninahitra, fa ny famindrapo sy ny fifaliana sy ny fitahiana re, mba hameo anay tsirairay aby, atsapanay foana araka ny teniko Jesosy, fa vela le Jehovah Andriamanitra ay. Ho maly izay ny eo ary mandrakizay. Aleloia. Amen.